Izay ny amin'iny fianjerana fiaramanidina Tetsy Apanga be iny fa mpanao ratsy telo lahy kosa no nosamborin'ny polisy Tetsy Anosy be sy teny Sabotsynamena vokatry ny fikarohana sy ny fanadidina nataon'izy ireo. Fanendahana sy fikasana angalatra no antony nisamborana anireto telo lahy ireto. Voasambotry ny polisy ao amin'ny komisariat boribory tany fahadimy etsy Mahamasina teny Anosy be io maraina io noho ny resaka fanendahana ny tovolahy ray 27 taona. Taorian'ny fitarainan'olona maro dia nametraka paikady ny polisy avy ao amin'ny boribory tany fahadimy Mahamasina amin'ny famongorana ifotony ireo mpanao sity mahery. Tovolahy ray fanta-daza amin'ny fanendahana eny amin'ny faritra Anosy be ity voasambotra tamin'ny fanadidina natao dia fantatra feny Anosy be sy ny manodidina ny faritra fanaovany ny asa ratsiny. Ireo olona ampiatsena vao maraina ny tena lasivatra amin'izany. Vola sy finday ny tena alain'izy ireo. Efa sy volana izay nanaovany ny asa fanendahana ka ny hariva sy vao maraina no fotoana fanatanterahana zany. Efa voatazona teny Tanimora ny volana May 24 teo ny lehilahy noho ny resaka fanendahana trany ary tafavoaka ny 13 Jona 24 lasa teo. Lehilahy roa 20 taona sy 9 taona kosa ny voasambotry ny polisy ao amin'ny komisariat central ny Sabotsynamena ny 9 Jona lasa teo. Voarory tamin'ny resaka fisolokiana sy fidirana kely tao an-tranon'ny fonenan'olona izy ireo. Ny 9 Jona lasa teo dia lehilahy misa telo ny tonga tao amina tokantrano iray teny amin'ny faritra Sabotsynamena iny. Rehefa nandondona tao ambaravarana izy ireo dia tovavy 12 taona nandray ary nilaza fa tsy misy olona ao an-trano fa lasa nandeha nivarotra iorta any ambanivohitra ny rainy. Reto mpandondona nefa laza fa ho tonga akany vola amin'ny rain'ilay zazavavy. Nampiresan'izy ireo naharitra ilay tovavy ka noho ny variana dia nikenday ny rainy tendany. Ny hava kosa nanampina ny vavany ary ny ambiny namatotra. Ny ajovonjy eo ilay tovavy ary tsikatry ny manodidina zany. Reto farany ny antson'ny polisy no sady nanompo maso ny zavantranga. Tonga rapitaona ny polisy miasa ao amin'ny komisariat central Sabotsynamena. Vokany voasambotra teo ny eo ny ray tamin'izy ireo 20 taona raha tafabrisaka kosa ny roa ambiny. Fantatra ary fa nisy naniraka izy telo lahy reto ka voasambotra teny amin'ny faritra Sabotsynamena ihany ilay tena atotoa naniraka. Ety farany no nilaza fa misy vola ao amin'ilay trano voatondro. Ny aikin'ny eloka vitan'izy ireo tamin'ny fanadidina natao taminy natolotra amin'ny fampanoavana. Androany 12 Jona 20 sy 2 arivo.